Nona fitanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Raha andray salama fa 9:20. Psaume 126 ningatsika. Psaume 126. Psaume 126 ndraisitsika. Ao anatin'ny école de prospérité tsika androany salama fa 9:20 afaka itsika miaraka aminaran'i Jesosy. Fony Jehovah nampody any jio avy any fababony dia tahaka an'izay nanorofo isika. Fa izay dia feno vavantsika sy fiobiana ny lelantsika. Dia natao tany amin'ny Jenisisa hoe zava-dehibe nataon'i Jehovah ho andreny. Eny zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Tanterao Jehovah niampodiana anay avy amin'ny fahababona tahaka ny fiverenan'ny rika avy any amin'ny tany atsimo. Izay mamafy am-pitomaniana dia hijinja am-pifaliana. Mandeha mitomana mitondra ny voafafiny izy fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Amen, amen. Eo mikaikinao hoe anio tsy maintsy misy zavatra miova amin'ny fiainako. Misy décision zay tsy maintsy raisitsika. Misy ny olaito izy tsika, misy ny bâton zay nimperatana ny berger, zay hoe tenin'Andriamanitra sy ny promesse. Azao kosa misy ny décision zay raisitsika amin'ny amen sy amin'ny oui. Zay ao amin'Andriamanitra rehetra dia amin'ny amen sy amin'ny eny daholo ny andraisana azy. Ka ninona zay tenin'Andriamanitra, ninona zay fampanantenan'Andriamanitra, raiso amin'ny eny dia raiso amin'ny amen natsotra fotsiny. Ampinoana ny andraisana azy. Teneno akaikinao ampinoana ny andraisana azy. Tsika hiomana hiantso ny Saint-Esprit. Efa ao anatinao Saint-Esprit, efa mikonsole anao izy, efa mandrakotra anao ny heriny. Andaontsika mbola hiantso. Mira ny fanahinao zay Jesosy. Je viens dans la louange, les yeux fermés, simplement t'adorer. Et tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs arrivent en besoin de sentir. Merci Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Et tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs arrivent, ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, comme ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Saint-Esprit, nous allons quand on saint. Nous t'adorons, Seigneur Saint-Esprit. Nous élevons nos voix, Seigneur. Nous élevons nos voix pour t'adorer, c'est Saint-Esprit. Soif de ta puissance, viens Saint-Esprit, viens l'Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous sommes ton temple. viens dans la louange. Nous sommes ton temple, Saint-Esprit. Nous sommes des instruments pour gagner des âmes, pour te louer, pour exalter le nom précieux de Jésus. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci pour le manteau de puissance que tu nous as, que tu nous as couvert, Saint-Esprit. Saisis nos mains, fais languissantes, ô Saint-Esprit, allume le feu. Souffle, Saint-Esprit, souffle encore en ce lieu. Voilà ce qui Souffle en ce lieu, Seigneur. pour que
resplendissant saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Souffle, Saint-Esprit. Ton Oh Seigneur Saint-Esprit, souffle, voilà souffle. ce qu'il nous manque Pour que ta gloire resplendissance. Ô Saint-Esprit, brûle, Saint-Esprit, brûle dans le cœur. Brûle, Saint-Esprit. Toi qui es lié à notre esprit à jamais et éternel. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, nous t'aimons. donne-nous Voilà, force, on te laisse toujours. Saint-Esprit, dirige. Ô Saint-Esprit, viens dans la louange, Se répand là où nous sommes tombés. Saint-Esprit, pardonne nos offenses, on te laisse toujours. Saint-Esprit, dirige, qu'on te laisse toujours. Saint-Esprit, dirige. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute ta vérité. Saint-Esprit, dirige. Apprends-nous à connaître ton Christ. Fanamasinaandriamanitra. Ianao ry ihany ny afaka mitantara anay. Ianao ry ihany ny afaka manoro anay. Ianao ilay mpampianatra tokana avy amin'i Jesosy. Ianao ilay fanahin'Andriamanitra nanaovana azy soa eo amin'ny andronay. Fa tsy soa ny Satanany eo amin'ny andronay sy eny amin'ny tananay. Ny tananay dia ilay Baiboly. Ny teninao ary ny eny amin'ny andronay dia ilay soanao, Esprit de l'Éternel. Misaotra anao izay androany ary manandratra anao fanamasina eto am-pitoerany ity. Fa tsy haiderana izao Andriamanitra izao izay raha tsy ianao no mitraka an'izany ao anatin'ny fonay. Ianao no mampiletaleta ny fonay indray androany. Ianao no mitsoka eto amin'ity toerany ity androany. Ianao no mitsoka eto amin'ity toerany ity androany. Ka mahatonga anay mandray ny anjara heritagena indray. Ary atsonay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Atsonay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola manandratra anao izay Jesosy. Mbola manandratra anao izay ary mihira. Mihira, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Loué soit ton saint nom, Seigneur. Mighty is your name, Jesus. Powerful is your name. Holy is your name, Jesus. Arakita, Arakituru, Mama Santa, Kara, Baba Santa. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Je vous invite à se prosterner devant le trône de notre Dieu et Père. Je vous apprenais ce chant. C'est ça. Père Céleste, nous exaltons ton Saint-Nom. Nous nous prosternons face contre terre, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Maître. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Enveloppe-nous dans ta gloire aussi, Seigneur. En ce Dieu, nous exaltons le Saint-Nom de Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Hosanna, Hosanna, au Seigneur. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
Seigneur, nous nous prosternons devant ton saint nom. Toi seul est notre Dieu. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être prosterné. Nous ne louons que ton saint nom, Seigneur. Nous le dansons, nous adorons qu'un seul nom, le Seigneur Jésus-Christ. Le seul Sauveur, le seul descendu du ciel pour nous sauver, pour nous guérir, afin que nous héritions le ciel. Glorifié soit ton Saint-Nom, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, nous invoquons ton Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Oui, avec ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, tous genoux se fléchiront dans les cieux, sur la terre et sur terre. Nous faisons partie de ceux-là, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, parce que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés de l'esclavage de Satan. Tu nous as sauvés de ce monde, de la perversité. Nous étions en route vers l'enfer et tu nous as tellement bénis, tu nous as tellement aimés. C'est pourquoi nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Oui, tu es notre Dieu. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur. Suprême autorité. Alléluia. Tu haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Majesté, tu mérites la louange, tu mérites toute l'honneur, Seigneur, tu mérites la puissance, la gloire appartient. Louange, honneur et gloire de Seigneur des cieux. Honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient sur tous les cieux. Oh Seigneur, merci, merci. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. Seigneur Jésus, le Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de
Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute gloire, Seigneur, pour les vies restaurées, pour les âmes des âmes, pour les corps guéris. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour nos vies changées, Seigneur, pour ta sainte nous prosternons devant ton saint trône, Seigneur, afin que tu sois élevé, Seigneur. Puis dans notre vie, ce sera tous les jours pareil, Seigneur. Toi élevé, et nous prosternons devant ta trône. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous ne savons faire que se prosterner. Nous ne savons faire que te louer. Nous ne savons faire que t'adorer. Et toi, Seigneur Jésus. Et toi, Saint-Esprit. Et toi, Père. Merci. Merci pour ta présence. Merveilleux ton Seigneur. Saint, Saint, Saint ton Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci de nous avoir permis d'entrer dans le monde invisible, dans l'éternité, devant toi, l'éternel Dieu. Par ton esprit, unis avec notre esprit, nous entrons avec la louange, avec l'adoration, les prosternations devant ton trône, Seigneur, dans le lieu triste. Oh Seigneur, nous nous prosternons devant ta place. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hainao akaikinao misy zavatra misokatra eo amin'ny fiainako. Raisiny hoe baibolinareo hoe école n'ino androany? École amin'ny prospérité. Zany verbe prospérer zany tsy ny firoan'ny olombelona zany, fa Andriamanitra no nanome an'izany, ary Andriamanitra rery no mahavita an'izany. Zay no tonga ny asafanaiky solafatra satria nahitany raha tsy fanahambinana, fa ny fanambinana avy amin'Andriamanitra maritra mandrakizay, ary ny fanambinana avy amin'Andriamanitra ny tena izy. Aza zay no mahatonga amin'ny Paoly ny teny an'keo hoe anaro izy ireo olona izay te hanankarena, satria tsika tsy te ho hanankarena, teny kaikinao tsy te hanankarena tsika, fa efa manankarena. Ny problème dia le fisainantsika mifantoka any amin'ilay harena. Ny problème avy ny problème dia ny fisainantsika mifantoka any amin'ilay harena. Dia izay no mahatonga antsika voamary hoe prospérer dia volana ao anatin'ny saintsika, satria tsika mila vola. Tena kaikinao fantatro fa mila vola tsika, fa ny volana mitady antsika fa tsy ny volana natao tedavina. Mety miteny ianao hoe ka manina ary ianao pasteur miasa,
maninona atsika mbola miasa misy dingana hitondran'andriamanitra atsika fatadio tsara fa na Paoly ary tamin'ny voalohany ihany koa dia mpadokoditra izy taneur fa zao rehefa tonga le fotoanan'andriamanitra hanovan'ny fiainantsika tsirairay avy dia vitan'io tena hoe vitan'io hatramin'ny nanamboaran'andriamanitra ny tany aman-danitra vao nanao any tany izy mifantoka amin'ny tany manokana satria eto ambonin'ny tanytsika izao tena kaikinao eto ambonin'ny tanytsika dia ao amin'ny Genesis toko 7:22 Genèse 8:22 rehefa mijery ianao ny amin'ny Genèse 1 dia ny zavatra nambolen'andriamanitra rehetra zay zavatra mivoaka avy amin'ny tany zany dia misy voa raisinao dia misy voa dia mifono voankazo azo fihinana dia avy eo mifono le izy amin'ny farany ambony indrindra zany le pot misy zany l'écorce dia misy le chair le fruit dia misy ny graine any amin'ny Genèse 8:22 nareo rehefa mamaky dia misy an'izao teny zao hoe tant que la terre subsistera les semailles et la moisson le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point. Misy foana dikan'izany tant que la terre subsistera. Dikan'izay zany tsy maintsy misy foana amin'ny famafazana sy ny findinjana. Misy foana tena kaikinao misy foana. Maninona moa rehefa manady ady tsika fa maninona ny nasian'andriamanitra an'izany hoe école de prospérité zany satria tsy mbola prospère ny anarantsika misy anarana mihitsy prospère ny anaran'olona lehilahy tsy prospère ny anarantsika fa misy fotoantsika mendiant tena kaikinao misy fotoana ianao io mendiant ny anaranao misy ozina tena mila tapahana mihitsy eo amin'ny fiainantsika mpangataka foana me foana miao foana ny sakany tsy miasa atsika kosa miasa ara-pinoana ao amin'ny 3 Jean 1 verset 2 3 Jean 1 verset 2 épître 3e épître Jean zany chapitre 1 verset 2 bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards tena hoe à tous égards jauna mahafantatra tsara mihitsy fa tokony prospérer à tous égards ny zanak'andriamanitra tsy hoe bien-aimé tena ny souhaitko tsy hoe ianao hanam-bola fa ianao miprospérer tena kaikinao tsy hanam-bola ny souhaitko aminao fa miprospérer ianao amin'ny zavatra rehetra ataonao mihitsy zany hoe zay zavatra raisinao dia miprospérer zay zavatra saintsainao dia miprospérer zay zavatra kasainao dia miprospérer hafa mihitsy zany le prospérer le prospérité ao amin'andriamanitra zany tena zavatra hafa mihitsy ary mila ianarana le izy ringana ny olona no tsy hoe sy ny fahalalana ozy tsika ringana ny olona no tsy hoe sy ny fahalalana tsy maintsy ampahafantarina ny olona zany inona ny tena dika amin'ny prospérer inona dika amin'ny prospérité ny prospérité ve dia midika fa vola foana ny prospérité ve dia midika fa hoe gain foana tsy any Jehovah ny tany izay rehetra misy eo aminy dikan'izay raha zana ianao toena logika be mihitsy tokony prospérer ny zavatra rehetra manomboka izao rehefa hanao asa ianao tena hoe kaikinao manomboka izao rehefa hanao asa na hanao devoir dia atao foana hoe prospérer ako dikany hoe prospérer amin'izay sens zay dia hoe tonga dia 20/20 foana aza menatra mihitsy ny tena hainao hoe ty azy ty toko 20/20 haiko ny zavatra rehetra noho izy no Kristy Jesosy haiko ny zavatra rehetra no Kristy Jesosy ka eo zany dia voalaza fa ny semaille sy ny moisson tsy maintsy misy foana ary ny olona mahay misemer amin'ny fotoanany dia mahay moissonner ihany koa amin'ny fotoanany satria ny froid ny chaleur koa ny été sy ny hiver ny jour et la nuit dia miara-miasa mba hatonga an'ireo semaille bourgeonner
migerminer dia avy eo manino avy eo lasa tonga lasa azo a dia le azo avy eo lasa mivoaka mitondra vokatra ihany koa. Fitaritana ny anao anatin'ny ty Genèse 47 nena naisy Genèse 47 verset 23-24 zavatra nahagaga ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra ny Josefy satria Josefy dia haintsika tsara fa taranak'i Abrahama, taranak'i Isaka, taranak'i Jakob. Dia rehefa hitantsika tsara ao anatin'io Genèse 47 io dia zao mibaiko ny Josefy, zao niteneniny tamin'ny peuple any Israélite io voici je vous ai acheté aujourd'hui vous et vos terres pour Pharaon. Dia name condition izy satria fantany fa avy any amin'ny tany karakaina ny olona dia hozy izy voici de la semence pour vous. Tena kaikinao eo zao le misy fahendrena angatana amin'Andriamanitra. Ianao zany na tonga dia men'olona semence ianao ohatra hitan'ny olona anao fa misy potentiel ao aminao dia omeny 1 million d'euros ianao semence ale izy dia hozy izy za matoky aminao ohatran'ny hoe start-up zareo tsara le start-up reny fa misy olona mpanan-karena tonga dia masama mihoatra zany hita le projet anao meko 1 million anao dia tena hoe akaikinao jereo tsara masony raha olona tsy manana raha olona tsy misaina zao ny zavatra ao anatin'ny voaloha tonga dia libaliba andany an'le 1 million azonareo le izy tonga dia 1 million d'euros donuts au sommet tonga dia fihinana foana ao anaty nefa ankalisika izy semay teo kaikinao semence le izy. Le milliardaire zany rehefa manome anao an'ilay 1 million d'euros dia matoky anao izy fa hitombo iny dia ohatr'izay mihitsy ny parany Joseph voici de la semence pour vous teny mihitsy hoe semence ale izy fa raha tsisy saina ny zanak'Israël fa tonga dia nohaniny le semence mety velona kely any izy afriny 2 jours avy eo tsisy tsony. Tena kaikinao mila miala amin'ny fisainan'ny Esau ianao io. Ny tantaran'ny Jakob sy Esau Jakob ny tiliny amin'ny lavitra fa neny Esau andeha hivoaka mahafaty lambo anankiroa izy dia tonga dia hohaniny daholo. Tena kaikinao hoe tsy ao mihitsiny dia avy eo izy nisy fotoana nandeha nivoaka tany tsy nahita dia fatafatatry Jakob fa maimana ny andro tsy dia misimisy biby ina zavatra nataony voamay ny insiteny mihitsy ny le anohoana ny Esau dia nahandro lentille izy dia nataony mampofona tsara mihitsy dia efa nandady ohatry ny toto kely nona zany nony enao ro vo nona zany io le nona vola nona arena ataony satana proposition tonga dia velarina ohatry nataony tamin'ny Jesosy tentation meko anao reo fa zao andoly kely aloha prosterne kely aloha tena kaikinao ianao reo vao miprosterne amin'ny Jesosy le devolona kidariko anao aoriana hoe tsy maintsy mitsoaka zany natony hiprosterne avantsika satria satana tsy afaka mijoro hoe tsy tsangany ao ngalahy tsy mahavita mitsangana izy raha vao miseho prosterne anao io ny tentation meko anao daholo reo fahefana meko anao ny royaume meko anao ny zavatra rehetra fa mandoly kely aloha anao hoe atao reo kely aloha adama voaloha ny tratrany an'izay tena kaikinao adama voaloha tratra ohatr'izay fa adama faharosy ny tarana ny tsy tratra tsony ianao le taranaky adama faharoa dia zao Joseph dia nanome semence dia hoy izy voici de la semence pour vous afin que vous ensemenciez la terre et il arrivera au temps de la récolte satria fantany tsara fa rehefa ensemencer ianao rehefa misemer ianao dia tsy maintsy misy ny récolte eny kaikinao rehefa misemer ianao tsy misy récolte. Vous donnerez le 5e à Pharaon, les 4 autres parts seront à vous et une liste pour la semence des champs et pour votre nourriture et pour celle des gens qui sont dans vos maisons et pour la nourriture
de vos enfants. Jereo tsara les dispositions ilay izy a. Misy zany a ny impôt alohany amin'ny farao a tena kaikanao ohatra ny impôt alohanao. Misy ny impôt alohany amin'ny farao a dia misy a ny tazomina, misy ny semence. Io semence io a io le omena an'Andriamanitra, io le afafinao io le psaume 126 nivakitsika teo. Mamafy ianao ao anatin'ny fahoriana mihitsiny satria reraka miasa mafy ianao dia rehefa tsy maintsy afafinao le izy dia jereo ndray makaikinao fainao rehefa tsy mamafy ianao dia tsy hijinja mihitsy ny rapitso. Zay mahatonga antsika kristiana indraindray a tsy mijinja mihitsy, tsy miova mihitsy satria tsy mamafy. Ary rehefa mamafy ny anankiray, ny agriculteur anankiray raha vao mamafy, agriculteur tsy mendrika nomena tany mihitsiny raha ohatra hoe tia ny afako fotsiny fa tsy mino akory aho hoe amokatra. Fa ny agriculteur mamafy en larme izy, reraka izy, fa fatany fa tsy maintsy misy vokatra. Tena kaikinao misy vokatra. Genèse 1:29 vakitsika vetivetika. Genèse 1:29 dia zao ny tenenin'Andriamanitra: voici je vous ai donné toute plante portant semence. Jereo tsara le fitovizana le verset nataony le verset vakitsika tao amin'ny Genèse 47 verset 23 teo le nitenenin Joseph sy ny tenenin'Andriamanitra. Inona le izy? Voici je vous ai donné toute plante portant du semence. Zany hoe ao anatin'ny plante anankiray tsy maintsy misy semence, satria iny semence iny avy eo a rehefa afafinao dia miproduire plante tsy anankiray fa be da be. Tena kaikinao zay mamafy telopolo zay mamafy hoe araka lehibehan'ny famafazanao hoe nijinjanao telopolo eny a enimpolo eny na zato eny. Tsy tadidiko nisy parabola an' Jesosy zay a, raha misy mahita anareo dia teneno le izy a, nisy an'izay 12 qui est sur la surface de toute la terre et tout arbre dans lequel il y a du fruit, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d'un arbre portant semence, cela vous sera pour nourriture. Dia jereo tsara ny SMS nalefanareo sy ny invitation tamin'ny maraina. Ny fruit anankiray na mafy ianao na paiso na manga na litchia na ny akondro azy dia misy voaniny. Tena kaikinao na ny akondro azy misy voaniny. Dia jereo tsara raha maka paiso anankiray ianao a voasana le hodiny 5% iny, iny antsoina hoe offrande. Iny ny fanodinana ny eglizy iny. Dia ny bonne partie, tena kaikinao ny bonne partie an'le paiso hoe anao avokoa 85% anao daholo. Nofony be iny le lafanao tanana mihitsy ndraindray satria matsiro loatra le izy. Misy anankiray zay 10% anatiny ao voaniny. Tsika ny tena izy tena ataoko hoe péché mihitsy. Tsika indrindrandrindra fa ny Européana. Satria manino tsika rehefa mihinam-paiso dia alentsika ny poubelle le izy fa tsy afafitsika. Tokony izy zany tokony afafy le izy. Ary Madagasikara zao dia afafy le izy. Tokony mianatra an'izany zao tsika comment on va faire aloha fa tena tokony atao le izy. Zany mahatonga misy zavatra tsy hitanao intsony hoe ary tao tsisy en'le paiso petakorona intsony. Atria nohan'ny olona mbako ny hodiny, nohan'ny olona mbako ny voaniny, tsisy intsony le semence. Dia avy eo izy ambedesina tean'Andriamanitra rangahy raha tsy fanahy. Mbô tsara rangahy iny paiso dia tsy nataony tsisy intsony. Ozy izy Andriamanitra ndana vakio kely ny Genèse 1:29 efa meko anareo le hazo misy semence. Tadio tsara fa raha misy hazo pommier anankiray a na voaloboka na paiso na zany, hazo anankiray tena hoe na hazo ray. Hazo ray a misy branche be da be a dia misy fruit be da be. Ao anatin'le fruit a sady misy ny zezika, misy ny fruit le la chair hohanina ary misy ny vo. Iny vo iny rehefa afafinao dia lasa hazo indray. Dia le hazo iny avy eo lasa mamoa indray a dia lasa miporter fruit. Dia ao anatin'iny fruit nefa misy voanina ainsi de suite. Miala le tempony sao androany, le vonina mihitsy.
amin'ny un mois dans un mois misy fampianarana zay fanay masina antsika matoka fa oety daholo atsika fa tsy belabelariko le izy fa fampidirana alohan'ny dirany pasteur ronja raha izy vetivetika ane 2 Corinthiens 9 2 Corinthiens 9 verset 6 à 8 be ny zanak'Andriamanitra mahafantatra ny hoe tokony prospere izy tokony prospere izy nefa tsy manao ny principe an'Andriamanitra tsy manao an'izay tokony atao izy misy fotoana ohatrany hoe tsy tokony hiteny an'le izy fa misy fotoana nefa tsy maintsy miteny ihany satria tsy mety takatry ny olona tsaina mihitsy le izy hoe ny rivotra miditra sy mivoaka mahatonga anao velona io nefa mifantatra hoe fa avy amin'Andriamanitra fidinao ve ny fahasalamana io fidinao ve le aretina ny sitran'Andriamanitra i ve voavidim-bola le fonao ny soloan'Andriamanitra ve vidinao vola ny mariazinao naika vaky ve voavidim-bola ny olona rehefa misy tsy mety tonga dia ongotana chirurgie ary vao misy tsy mety koa mitokantrano tonga dia un de perdu zany n'olombelona zany ny fisainan'ny olombelona eny tsy maninana eny tianao nandritran'izay afrina zay 10 taona zay fa bon tsy maninana andana ary mandeha de toute façon ikoty dia mahazo folo raha pitsy dia misafidy indray entre les 10 bon tsy problème ohatra zany le fisainan'olombelona zany fa amin'Andriamanitra namboarina veny amin'le fitiavana voalohany tsika vitan'Andriamanitra manamboatra hatramin'ny voalohany 2 Corinthiens 9 6 8 ane jereo 2 Corinthiens 9 6 à 8 anaran'i Jesosy sachez-le celui qui sème peu manino il gagne beaucoup non moissonnera peu aussi amin'ny voalohany ianao mety peu fa mahita ny hafa ianao rina mafy betsaka dia mijinja betsaka ary zao jereo indray ny eo akaikinao jereo mitsara ny masony tena dinio vandravandrao mihitsy ny problème manao hoe mizaha toetra an'Andriamanitra tsy mino ny tenin'Andriamanitra anao fa mizaha toetra an'Andriamanitra hoe ao aloha asiko un euro ary dia vita koa raha ivadika 2 euros mila tondrahana koa le izy tsisy olona mamafy dia misedebra anao Andriamanitra fa za efa namafy fa mila tondrahana mila surveillena mila kolokoloana ny aty zao dia asiana serre asiana inona ny naran'tyle épouvantail mba tsy hohan'ny biby ianao zany mila miketrika koa anao mba tonga n'le vokatra mamokatra tsara sady tena baolina misy koa vokatra be da be fa tsisy jus ny akory tsisy tsirony akory tsy miapporte ninina akory mila mitandrina daholo tsika tenenina akaikinao indray ny zavatra hitanao maso ankehitriny zavatra nisy voalohany ao amin'ny invisible aloha Hébreu 11 verset 1 à 3 Hébreu 11 verset 1 à 3 ka ny resaka famafazanao zao zany mety zavatra matériel fa zavatra efa voafafy any amin'ny spirituel ny zavatra iny aloha de izy que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces manina hono Andriamanitra il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres zay le mahatonga le hoe misy ny 5% engrais misy ny 85% ho anao sy ho an'ny bédiction ho an'ny nourriture sy ny satisfaire à tous vos besoins zany hoe tena satisfait mihitsy ianao dia misy ny 10% zay an'Andriamanitra le izy androany misy fisainana miova misy fisainana sokafan'Andriamanitra eto matoky fa hainao ny andray androany ianao tsy le olona tonga foana eto dia tsy misy fiovana mihitsy ao amin'ny fiainanao hainao le tonga eto foana mihitsy dia misy fiovana amin'izay ny ary miakatra ny fiainanao aminaran'i Jesosy androany tonongo sahady any amin'ny farantsika mbola anao vavaka fa tonongo sahady ety ampiandohany fa satria raha nisafidy ny opototry ny tongotra Jesosy ianao raha tokony mbola andeha hitady vola fa nisafidy ny opototry ny tongotra Jesosy hoe za te prospere mihoatra lavitra ohatra zabeza reny mihitsy ny fiainako zao fa hihoatra lavitra mihitsy ny ory Davida Solomona hijinja amen matoky ianao a Jesosy amen samita in Jesosy